dia za dia mititsily majusticier ary za dia mitondra basy foana tanahoany sagna eny ary efa mandehako no izay nefatra nitsaka amono dia misy basy foana ty amiko ty mba ango izay tetitetiky ny amono ako dia izy re ambonrea volomboasary any ty azo ninona ny tsary rehefa zay mahasolo lalàna ny azo amboariny saka zay mahasolo vahoaka na 5e mandahaka zay nge makarary andohan'ireo dia za no zonon'ireo faty zao nefa mbola velona somatsara ka io na inona ho resahany eo na inona nina rehefa tiany vahoaka ianao lany foana dia rehefa anova lalam-panorena anakytsika dia sy vo manao tsizy zay anao eny dia zay maresy amin'ny maresy fa tsy olona kely 900 tsy olona kely 10,000 sy 1 alina zany akory ny sakana fampanotroneto azo resahana tsara zany ka izy ary nasolontsika filohandra ratsoelona ravalymanana efa prédora ravalymanana efa rotrotroka tsisy tsony izy sy teny 10% tsisy tsony eto e filohandra ratsoelona ny mbola matanjaka eto ary zay mbola anapofona ary mbola neonay hatrany fa miasa foana zay ty fototra ary niteze amina tsara ezaka fongo eny apiady zay ndray ma tsy système mange tena mivavaka amin'Andriamanitra mihitsy sy any amin'ny zay inonareo rehetrarehetra mba tena mbola irotsaka atao azy amin'ny mandalo filohandra ratsoelona fa tsisy mavita mivitany eto ary zay mampitapitapy an'ireo mpanohitra ireo ataoko hoe mitapitapy mihitsy satria efa olona mitapy eny za zao nareo mahita na velona zao da zay na fanoto mandry misy taona moa ny zavatra rehetra fa ny anay aloha zany zao dia manatanteraka manampy azy amin'le vina zay efa napetraka ary miady mafy amin'ireo mpanohitra manohitra an'ireo mpanohitra ireo amin'ny sakatsakana mety ataony tsy ahafahana manatanteraka an'io satria ny tanjo mpanohitra dia hoe aleo tsy ho tanteraka ny vina filoham-pirenena dia amin'izay mba malalaka misy teneniny izy hoe tsy navita azy izy fa zay ndray fitina fa rehefa vita ireo dia hiala maina vasika eo ny mpanohitra ka zay dia milaza eto fa raha ny eo amin'ny antoko TGV dia mbola manantena hatrany fa mbola mifilonga ratsoelona no hoe amin'ny 2028 amin'ny 2029 raha zay ny sitrapon'ny vahoaka ka raha ny mbola irotsahan'ny filohandra ratsoelona amin'ny taona 2024 no tiany vahoaka azo atao tsara manamboatra ny lalàna rehetra mikasika an'izany rehefa hita vahoaka ny asa nataony nisy namana nandefa ihany koa aho hoe voasambotra izy fa tsy manana vaovao manokana na nahafantatra mialoha na nahalala ny fisian'izay ary rehefa naheno dia niantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena satria izy ny tompona andraikitra voalohany amin'ny mahasolo-bavam-bahoaka ny honorable député Raoldine zay tsara ho marihina fa mbola solom-bavam-bahoaka feno izy ary taoriany reny zavatra nitranga teo aminy sy ny ankohonany zay ny afara hatramin'ny faharavany fananany ray manontolo dia nitsabo tena ny andafy izy ary nandalo fandidiana mihitsy ara mahalalan'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena ka ny fiverenany dia heverina hoe manana zo feno izy mahasolom-bavam-bahoaka azy rehefa tapitra izany fitsaboana nataony zany satria raha mahafantatra fa isokatra raha teo ihany koa ny fivoriana raha-potoa ny solo-bavam-bahoaka fa eny moa zahay ny fisamborana azy dia mbola tsy manana vaovao mazava sy matotra ary marina mikasika an'izany dia niantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tenako mahafilohan'ny lefitra fahafito atao anatin'ity antenimieram-pirenena ty dia mbola tsy nahazo valiteny mazava avy aminy ny mikasika an'izay dia zay angamba ny azoko lazaina mikasika ny honorable député Raoldine. Eny ary araka izay famantarana sy fampatsahivana renao zay dia manomboka eto zany afaka mandray antso zay toy ny mahazatra ny fitsipika aloha zany dia antso arana tsy miafina dia manana 2 minitra isaky ny mpiantso zay tafiditra eo dia ampitiavana hatrany no andraisana anao zany mandritra izany rehetrarehetra izany ity fivorian'ny antenimiery ity araka ny nambara teo betsaka zany zavatra iandro eo aloha ny mety ho falazavana eo ataontsika hoe reo député vaovao andray ny toerany eo ihany koa ny amin'izay hoe fantsiana ny teti-bolam-panjakana ny ady hevitra satria rehefa io no raha ny hatramin'izay le hoe rentrée politique dia ity fivorian'ny antenimiery ity ny tena manamarika an'izany fa nefa moa tsika hoe
na tao anatin'ny vanim-potoanan'ny fankalazana ny pakana ny paskary dia efa tsisy an'izany trefy politika izany satria dia ny mpitondra fanjakana mihitsy nisy any tena ataontsika hoe nanao an'izany tao anatin'ireny ataontsika hoe fisidiam-patra izay natao tany fianaratsoa ary tao anatin'iny nisy anankiray isan'ny ataontsika hoe raha natao fianaratsoa fotsiny izany dia ho tendrena ny lehibe ny fokotany dia tendrena amin'ity volan'ity izany raha ny fantatra aloha dia tsy haritra ela tsony izany fa amin'ity volan'ity no any andrena n'ireo seho fokotany raha neto Antananarivo renivohitra atao Analamanga marimarina kokoa ndao aloha raisy ny tiany studio dia izy manaraka ndao ary miarabanareo tsokolay manao hoe miarabe atomboka amin'ny zavatra fampizarana fampahirezana sy inona tokony voalohany aloha dia omeny tombonandro tsika raha ny sitopio be dia mifo fa misy olona tsy mifo be programa be napitron'iny fa tsy mifo tika zany mbola nomeny tombonandro ary ny ray segondra tsy voavidy vola na hitady vola toninona elo voalohany dia manoloana ny zava-misy dia tena hita mihitsy hoe tsy mahefa na inona na inona satria misaraka aminy la izy dia vidady izao ny zavatra misy sa fotofoto dia lasa mifampitoraka dia lasa ohatr'izay dia samy voany dia efa mifampitoraka dia samy voany fa ny teniny hoe zay tsy nanota taminareo ny mpitoram-patoany zany hoe tsisy ampiaritsika ilay zavatra miboky teny fiainana tsy manery fa dia zay zany mampahirezana antsika hoe tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir ny manam-panantenantsika dia manantena iza nefa tsika dia zao rehefa ampiaritsika io boky teny fiainana io zay ny vahaolana soa ihany fa misy anie dia miankina amin'ny décision antsika zany hoe miapisy fahakakana eto sy ny fiovanjavatra reka fa dia mirary soa misaotra anao zokola mame vaovao fa dia vetra avako ny zoky tsy manao zavatra hafa fa laoko nokasika fa tena mamerina n'le tantara dia anjaran'izy moa zany fa nareo tena misaotra betsaka tena ohatrany hoe mpampianatra izany soky sady sopla mahafinaritra nareo ka marina ma misy zavatra tianareo le ndraindray le tenenina fa milay misaotra betsaka dia mirary soa zava-dehibe zao ataonareo zao satria vetivety kely ny communication dia passe misaotra betsaka sambatra mpampiavana vizina to hoe zanak'Andriamanitra misaotra betsaka mirary tontolo andro sambatra ho an'ny tsirairay nisan'ny anankiray ihany koa zany fa marika tamin'ny ataontsika hoe fametrahana ikomosa lasa ohatrany fomba fanao zany hoe tsy dia tena misy lalàna milaza an'izy aloha hoe anaovana ataontsika hoe lanonana manokana ny fametrahana amin'ny toerany reny ataontsika olona voatendry moa zany izy amin'izao fotoana zao dia ny lehibe ny faritra zany satria tsy haiko ny eny Analamanga ve nanaovana seremonia manokana ve installation lehibe ny faritra Analamanga fa ny any amin'ny toerana hafa aloha dia anaovana ataontsika hoe itsika manokana mihitsy ary raha ataontsika hoe raha ny fandaniana lany amin'ny lafiny logistika ny fantongavandreo manam-pahefana samy hafa dia tena vola be satria manetsika roplan manetsika ny ataontsika hoe fiara tsy mataho-dalana maro samy hafa satria afaka kely koa le tany amananjara nisan'ny resaka fianaratsosa iny ianao somary miekely atao anatin'ny satria nisy lay kabary misaotra ny flo dia le flo teo aloha ton'ololay mananjary le flo ary nirina rajoel am'le namefatra am'le folo isan-jato zany dia lasa ny andry rajoel indray nivakely indray andry nirina Mikael tao aloha raisiny ianao iny tompoko miarabary allo miarabanareo dia miaraban'ny izaho aloha ny raha mbanina ampianarana sy ny mbany fikarohana tadiaviko mikasika an'ilay ordonnance 73/015 moa iny 15/13 izy daholo izy iny nanafoanan'ny gouvernement Ramanantsoa ilay mbola ordonnance ihany koa izy tany amin'ny 1962 ngamban'iny nametrahana ny budget provincial ny antony dia tsotra raha nampianarana anay hoa dia hoe rehefa niala tao amin'ny zone franc i Madagasikara tamin'ny taona 370 ny capitaine de frégate didiratsiraka ministère ny raharaham-bahiny sy ny ministre tamin'izany Albert Marie Ramarson nanao signer ny zavatra tany Fransa teboka telo lehibe ny tao anatiny niala tamin'ny zone franc tsika iny ary nalana teto Madagasikara amin'ny base frantsay tao tety vatos tany Dego dia nalefanao daholo koa ny coopérant frantsay satria dia mbola frantsay daholo ny directeur rehetrarehetra sy tany amin'ny ministère hatrany amin'ny chef Cisco zany anatra 61 fa mbola vazany chef Cisco na tany Moramanga tompo tamin'izany nalefanody reny zay teboka telo lehibe zay fa nivokany dia zao lasa 1 franc français gala 50 franc malagasy
tsy niantoka intsony ny déficit budgétaire tany amin'ny budget général ny trésorerie frantsay satria talohan'ny 1973 io dia ny trésorerie frantsay no niantoka zay déficit tao amin'ny budget général ary tsy nanana banque centrale naleo teny Madagasikara ndana jereo vola tamin'izany fa tsy banque centrale atao fa ny famambolan'ny république malagasy nisy tao dikan'izay ny recette en devise de lasa tany amin'ny banque frantsay daholo de izay zavatra nisy ka rehefa tratran'iny le fanjakana de nisy déficit zay am'izay tany amin'ny inona moa sy tary amin'ny budget général ny solution hitan'ny gouvernement Ramanatsoa de nalainy daholo ny vola tany amin'ny budget provincial de nanomboka teo ny ala tsikelikely ny fonctionnaire provincial angamba tsy misy tsony zao zany atao hoe fonctionnaire provincial zany ary anarany sisany ilay hoe route provincial ary za mino fa zay anton'izay na tonga zay mpitondra taorinan'io tsisy nanafonan'io ordonnance mihitsy rehefa aveo toizako fa tapaka aloha ny romisy anjara manao ana misy antso vonina fa very tahina kely mbola tsy tena vonina izy ndaoary efa ho ianao ary ozy ao amin'ny antso manaraka ndaoary miraisiny ianao ary beraba tompoko miarabe eny tompoko salama daholo tompoko miresaka kely an'le fisamborana zany anina ivraolodiny de tsapy izy zany de mahafinaritra amiko aloha le izy fa le am'le fizarana kosa zany tokony mba tsy atao mitaliky marantsy za de dieu reny avidy resefa atao amin'ny pax bien koa nefa nireny izy miriary ohatrany tsy nanao ninina izy ndre mbola be vavy verina député mba ataovy mitovy zany le lalàna ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara fa aza atao mitanira ohatrany kosa lasa jerena fotsiny ohatrany mpanala vona fotsiny marantsy za de dieu miriary sotra tompoko tsika moa tsy miditra ila satria tena fanamariana moa maleo tena tsara ny tsazoke ny fitsarana am'izay antonatony zany mety manana lafiny ara-piarovana sy ny sisa izy satria ny olona moa zany dia tsisy meloka zany raha tsy misy ny didy mivoaka mazava ary io ary zay mampisy an'le hoe raha ohatra tsy afapoto amin'ny ambaratonga voalohany de mitondra ny raraha amin'ny ambaratonga ambony de mitondra ny rarahany amin'ny faratapany manao an'le cassation de mety miova ny didy eny ampandehanany eny ao anatin'le ato meloka de atonga ary tsy meloka ndray satria mety zay le izy tsy manana didy raikitra farany tena hoe inona miantra raha hoe tao anatin'ny fitantanana raha-panjakana ihany koa tafiditra anatin'ny hoe tsarainan'ny ACG lay olona voatonina teo ankoatran'iny mety hoe dossier hafa resaka hoe mety hoe social na salan'izany manao ahoana dossier civil moa zany tsotra miarabe am'izay le izy de zay ho aminy fa zay na tonga zay mpitondra tsy nandraratsiny hoe ndao ho foanana ny décret 73/015 iny d'autant plus ina moa tsy décret fa ordonnance d'autant plus engeny ordonnance ny fahinoko ny kabary miperairema tany Sambavy iny nge manao tsindripaingitoan'ny député izy ordonnance zany nge tapana amin'ny conseil des ministres de en conseil des ministres afaka manafona an'izany ka raha fahazako any lalàna fa maninona tsy nataony ka satria fantany hoe anahirana be nge io d'autant plus raha foanana zany le izy le décret le ordonnance nanafona an'le tamin'ny 62 de rétabli ve zany le ordonnance tamin'ny 62 ka raha rétabli iny de averina zany budget provincial de amenana izy le province nefa tsisy ty zany fanjakana me budget rafitra tsy misy kokory rafitra tsisy miasa eo tsisy manino eo de omeny vola am'zany de zay mahavarina anao hoe misy député tany faritra tsy mitany angamba na inoko ny teny iny hoe foano le de ordonnance io de rehefa foanany monsieur le député zany de atao aiza zany le budget io averina amin'izy zany le any tsy misy olona miasa kory nga misy province eto sa ho zaraina any amin'ny faritra izy de raha zaraina amin'ny faritra de mamorona lalàna fotsiny engeny nareo amin'ny assemblée hoe reto budget reto tonga de mihina amin'ny faritra de vita fa tsy lasa resabe any anaty Facebook iny de ny fanontaniako manaraka hoe ny député moa zalahy tsaraina ny haute cour de justice sa tsaraina any alohany fa za mino fa zay olona hoe any amin'ny haute cour de justice ny tsaraina de mbola ohatran'io tsisy olona tsaraina zany any tsy mino an'izany mihitsy ara ny zavatra misy eto Madagasikara hoe firy nefa nandeha tao fa iza nefa ny accusé tao amin'ny assemblée hoe ty tonga de meloka de andana tsara hory nanomboka tany 2015 nge natsangana fa tsisy ndre raiky raha fikoatran'izany nge anisan'ny tsy mampanosa Madagasikara zany tompoko tsara ho any tribunal commun daholo de zay lalàna vaovao zay tao de vito milaminy io mikasika an'izay nga aloha mety tsy de makalavitra fotsiny le tokony fahalamana zary ny député Soavinarina tadiditsika tamin'le resaka sokatra rehefa hoe tratra amin'ny flagrant délit moa zany de efa tratra iny ary raha ohatra moa tsy tratra amin'ny flagrant délit de misy le fanasorana an'le zo tsy azo ahoana moa zany ny hoe immunité tsy azo enjehana de mbola mandeza misy fepetra samihafa iny mandalo amin'ny bromaritra satria lay solo bavoaka ny Soavinarina tsy niandra zany haute cour de justice fa
satria fa vokatry ny tsaraina tamin'ny tribunal tsotra zay le izy ie manao ahoana ny antso manaraka ie fa le tranga le tany anany somary ataontsika hoe lapsus moa zany filazany reny fa le tsy azony sainaitreretina hoe ny commune urbaine ary chef-lieu de région le député ray lehibe ny tanàna zay ny kaparitany Mananjary azoko eritreritra ihany amin'ny lafinakay hoe tena atao anatin'le fitondrana taloha zany tena mety stressé be rehefa ao anatina ohatran'ireny de eo koa zany le hoe tena tratran'ilay culturena resaka ahoana moa zany hoe fanindraindrana olona de efa iny efa tena voasisika hatrany aparatoka mihitsy de hoe raha vao mitenika aminay de zay de zay zany le zavatra mitranga mbola tsaroko tsara koa tao anatin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona firy zany tany amin'ny tam'izany mbola Didier Ratsiraka sy Remarque Ravalomanana no mpifaninana tamin'izany fotoana zany anisany de tsaroko tsara mihitsy tao anatin'le misy nitaiza zazakely zany de mitrory le miasaina mihira le zazakely anarana candidat veseran'le mitrotrondray andao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompoko manao ane salama ta lala tsy manapaky ndao fa tsy manina onary namana fa inona zany ny tena fotana mafatana ataon'le député iza ndray zany le député any amin'ny 5e izay ndray ianao de manao ririndasa tsy tsarona ndray ianao le tiktok ataonao anaty fifozana ohatrany hoe manoana normal fotsiny any izy fa tsisy hoe mandrangitra adina ana fa ohatrany hoe fahotana zay zany manoana olona anankiray zany sady tsy miarony tsy hoe tsy mety fa hoe raha maneho hevitra zay zany de ohatrany hoe eloka satria izy ohatrany hoe manoana fotsiny izy zany amin'ny mampanao politika azy de zay ohatrany hoe anaovana fanadiadina eny fiadanana de zay mba fanontaniana hoe lasa fahotana seloka zay zany fanoalana nefa politika ny natao zay ihany fa mba tetatetatra makasifaka namana ndao ary ny tribunal aloha ny tena manamarika ny hoe eloka na tsy eloka le zavatra nytanga ary ny zavatra rehetra ihany koa misy ny hoe henitsika de misy ny tsy hitatsika de tsy fantatra tsony zavatra zay henitsika zao no mifandray amin'izay zavatra nitofanekevitra le olona teo zay hoe mety fanoanana le fitondrana teo aloha ny zavatra natao fa mandritra ny ianao le manio hevitra teo de le namako eto akaiky eto zany tena miketrona be mihitsy satria tadidiko tsara tamin'ireny le ataontsika etsika fotsy reny zavatra nitanga tery apasapiteria de satria de isany victime tamin'izany ty olona eto akaiky tsotra efatra na dimy teo asa hoe nanahoana ny faran'izy ireny fa betsaka reo etraketraka ny fiantsena adiny ny fanangaragana fitaovam-piadiana hatrany anaty hainao aman-jery akoatrany hoe mety dossier hafa ny tribunal moa mety mahalala an'izany tsy tompoteny fantatritsika hoe zona zao fa miankina amin'ny fanadiadiana raisina ny antso manaraka miaraba ataoko miaraba momba le hoe fanendrena ny filohan'ny voaduel sy ireo manam-pahefandreo amin'le hoe lefany amin'ny assemblée izy igny le manahirana hoe alatseny amin'le fitenena fikafika politika zay hoe tsy maintsy mandeha eny ve le izy eny marina olo misy le tsy maintsy haute cour de justice nohatran'izany fa zay na tonga le fitakin'ny zenizay da hoe raha vao io andeha eny le izy zao de io zay no atao resabe mandritrinitsaiko 3 volana efa bolana eto an-daniny rivotra politika eto zay zany le tsy mety zahatra efa tokony andeha amin'ny resaka fampanosorona sy le réconciliation de io ndray lasa mandeha ao de ho takiny io ndray le tsy réconciliation fa iny ty le février ty le volana mety zavatra zany tsy mety fa tokony tady hevitra zany ny fitondrana raha ohatra ka tena anao an'izay fanavozana zay mihitsy fa tena tsy mety io tena siora venareo fa de anaky an'izany de député taloha volondoranjo reny de atao hoe efa nio foara sy marina zany ie ka zay indrindra moa le izy isan'ny andrasan'ny maro hoe aneo fa tena manao fanovana koa ary miombana amin'izany ve ny solombavambahoaka ankehitriny ny amin'ny raha maro anisan'izany io resaka haute cour de justice io
miaraba tompoko mety mba miandro tolo midalana ihany ko dao ary salama tompoko dao ary miarabe miarabe finata mba nahazo miresaka kely aloha dia miresaka brito misy teviko azy a dia zao ny malagasy amin'ny ankapobeny miala ty ny an'ity teny ty tsy hoe blessé andraty fa mahantra tena hita mihitsy amin'ny lasiny rehetrarehetra tena mahantra na amin'ny hevitra na amin'ny fisainana na ny ara-bola na ny ara-piarahamonina dia nitenitenenana n'ilay fahantrana dia vokatra avy amin'izao ohatra fotsiny zao le teo dia amin'ilay resaka hoe resaka manonona an'ilay anarana ilay voatazonany dia atao enquête jereo tsara fa na président Sarkozy dia saisian'ny tribunal dia anaovana enquête ary mena sainy efa mandeha ny sanction efa mianatra amin'ny jugement dia nipetahana bracelet izy zavatra ohatran'izany a tsy misy malala ny frantsay raha tsy mandeha ny enquête dia hita hoe inona natao Sarkozy na amin'ny vola naka vola tamin'ny anina nanaovana namatsinina amin'ny propaganda tamin'ny Kadhafi tsy ohatran'izany tsika hoe misy vola vahoaka neny lalaovan'ireo député ireo dia ny saina nisy ny mahantra hoe malao aloha ny fitsarana anaty ady fa nisy dikany a matoa izy tazomina ampanaovana enquête raha izay amin'ilay fahantrana koa amin'ilay ny olona rehetrarehetra manao an'izany hoe feonantoa zany ny any avela maka lasta ny any avelany foana satria zao any ny tarafana hoe paramètre izany no mety ho takatry ny gasy manao ny olona na ny afrikanina fotsiny ary na ny arabo dia hitanao fa mipetrapetraka ny olona fa maninona ny tsika no roitiny move izy toerany raha ataoko vazivazy ie mbola afaka manoa ianao rehefa avy eo mbola lava ny fotoanantsika apahany anankiray zany tsy mety hiteraka fanoek-hevitra maromaro mikasika an'iny raha fisamborana solobavambahoaka anankiray iny fa tsy voasambankolo hoe misy solobavambahoaka voasambotra teto zay le fandraisantsika teo fampatsahivana raha tsy eny afa tsy niteo fotsiny hoa le hoe iny moa ny azy tena traka ino moa zany tratra mbodiombe sa mbody sokatra moa zany filazana iny zany satria sokatra no tena tegna tsy afaniala tsy afaniala mihitsy dia hoe tena tsy nalala mifisiny iny mba niaro tena ihany hoe tena tsy nalala mifisiny sokatra atao anaty fiarakodia io amin'ny andro amin'io alina ny andro ary ananina ry da aloha raisiny anao miaraba tompoko eny ary manao any salama eny ary miarabanareo dia miarabafiainy miaraba tompoko raha tontolo andro mafinaritra teny Top Radio amin'ny fatratrarana fa 5 taona zao eny tompoko misaotra maninona tsara hoe raha olodinina ary toky zay mamadra-peo inona indray zany amin'ny toko zay tsy haiko aloha ny mikasika ny FM Siantso da aloha raisina anao ary miaraba tompoko erina kely ka zay any eo le fanontaniana mipetraka ohatra hoe misy zao député fatra mitondra sokatra na hoe mitondra volamena dia zay zao azo faneny le député terery many ohatra ny hoe fanehoan-kevitra politika fotsiny azy raha zava-misy aloha tsy hoe miaro be fahatazana fa misy zany solom-bavambahoaka mba miasa iny zao ohatra ny hoe mba nanohana ny teny amin'ny firaisana nisy azy mba ohatra ny hoe karakara vahoaka dia fa le fanehoan-kevitra politika naseho any fotsiny zany ohatra ny hoe lasa heloka ao anazy satria anao zany raha anaovana fanadihadiana dia tsy maintsy hoe inona aloha zany ny antony raha ohatra hoe resaka fanehoan-kevitra politika fanohanana zay ve zany dia lasa vadika heloka le izy zay fotsiny zany fa tsy hoe miaro anazy fa rehefa misy moa tsy nentina ataony marina ny tenin'ny vrito ohatra hoe aleo fitsarana ny zay mihitsy kely izy alisy mitovy an'le zavatra nitrangy ohatra manao paralele kely fotsiny amin'le zavatra nitrangy ohatra tamin'iretoletontsika hoe tanora Gen Z dia ahoana moa zany fa izy maneho hevitra fotsiny hoe tena zao fanovan-drafitra fa dossier sy ny any atsika fa mihitsy ny sasany amin'izao fotoana zao
zay lay saromitranga hoe tsy afaka hitompo teny fantatritsika hoe zao fotsiny nataona zao fotsiny satria mety misy mety misy olona fananao fitaraina zao tany ananina tany tsy fantatro fa de mitambatambatra le dossier ndao aloha raisina ny antso manaraka miaraba tompo salama tompoko manao any miaraba le ramose farany teo ianao ngamba ny tsima manara-baovao na tsy haiko hoe ahoana tsy nahita an'ireny eritreriny fotoan'ny député Naivo Raolodine reny fa etakilan'izay le misy malaza be koa le député any 4e iny FIPMH toatrany mipetrapetraka amin'ny lamindamina fotsiny rehefa natao perquisition fa reny koa aneny tena voatontonona tamin'ireny hetsika fotsiny tamin'ny oktobra tamin'ny heritaona reny dia mba tokony tsy asiana fiangarana ohatran'izany any izy fa tokony hoe tonga dia ny ray atao kapokaray daholo rehefa samy nanao ny tsy mety dia ankoatran'izay misy inona ihany konko ty le tasika aloha edbetadadisika reny ay écran plat reny zao député dia misolela kokonko dia lasa tsy voakasika mihitsy iny dikan'izany zany raha ho ana manokana tokony tribunal commun mihitsy no atao satria mangatsitsika fotsiny le olona nangala bolam-panjakana hitako moa zany izay ilaivana le haute cour de justice satria tsy mbola misy olona tsaraina mihitsy taona indray mandeha arany tsy nanao ny asan'izany le vomierany fampiapangana moa le ao amin'ny antenera-pirenena satria tsy mbola misy olona mihitsy taony tsaraina io nefa naninjehana ny Rajonary Mapianina nefa tsisy asa taony mandraky tiny androany 2026 tsika zao 2018 zay nanindihana ny Rajonary Mapianina koa tsy anafoanana azy any rehefa tsisy asa taony fa mandany vola fanjakana fotsiny sotra betsaka anareo eny re dia kopakopa-tanana ho anareo ana fionana any Akazobe any tena mieno izy zany toko raha valamarana zay izy tia perinasa ty zay dia manaraka anareo fa dia mahafinaritra dia mahafinaritra zany fionana Akazobe zany taina kely hoe manandeha any tonga dia sarety ny fitaovana mandeha sarety zany tonga dia sio le mandeha ohatra mandeha TGV reny mandeha sarety any tanàna ndao zany tsy miaraba zava-misy miaraba ahoana salama mitiavavetitosy maninona indray o ny toky Raolodine ao aloha izy le banty eo toky ianao nge anisan'ny vavolombelona tena mbola miaina tsika zany zany dia ataoko hoe zany le bandy ny anso teo teto Madagasikara ianao sasiteto io toky io anontanio toky ananinona ianao aleo valiko rehefa avy eo raha tiako tenenina dia momba n'le préfet eo aloha azy aloha ono azo lafa tena madio ve nrangahy iny rangahy ingeny nameny réquisition rehetrarehetra namin'olona sy nanagajany olona sy rehetrarehetra mampitanina rigetaka nefa dia nanahoana izy eo tamin'izao mbola tianiko ny momba azy tena madio mankarahara venkareny sahoana dia tena matory eo anatin'ireny faty olona sy alahelo-bahoaka rehetrarehetra tamin'izao mety ry fanjakana indrindra fa misy ny fitarana mba jerekely momba n'le rangahy fa tena raha reny tena mandry pahalemana tsy lamin'ny Madagasikara sotra zalahy tsisy fiarovana mizara vaovao fotsiny zay dia atao anatin'ireo fotoana izy ohatra ny efa nanao fanazavana hoe tsy miakina taminy nanaraka ny toromarika ny lehibe aiko avy any ambony nisy an'izay an'izay tamin'ireo fotoana zay mahafaka ny zavatra nitranga ve le zavatra nambarany inday resaka hafa ny appréciation mikasika an'iny raharaha indray zany mpitondra fanjakana reny ataontsika hoe olom-boatendry ary mena ambany mena ihany koa mpanatanteraka tsy miaro azy tsika raha tena zany ary zay mety mahatonga ihany koa le ohatry ny lehibe namandrom-panjakana zay tsisy hidirina ty amin'ny resaka lafin'ny fandaminana sy ny filaminana amin'ny ankapobeny any tsofotsofoka atao anatin'ireny mety zany keo kely izy da ditanao tsara hoe mitovitovy amin'ireny nefany hoe nisamborana sy nanagatrana ny généraly Valmarana Risary zany nge le zavatra mitranga fa rehefa misy dossier mitranga tahaka any eo na misy hoe voasambra dia manomboka tsy haivon'ny olom-pirenena lay sary mitranga sy lay hoe eloka samihafa dia iny zao satria niresaka hoe député ohatra boriboritany fa efatra dia nisy karazana hoe avy
na hoe fiakekeloka nataona olona isany hoe acteur na hoe nandray ny atsehatra nampiasaina tamin'ireny hoe fanakorontanana sy erisetra tsy andavamamba tamin'ny hetsika fotsy reny de manahoana zao toyany sy ny fanadiadiana efa misy hoe lay tena hoe nanao ny asa ratsy tora volombelo hoe karamaina iranona naniraka anay tamin'ireny reny ve zany tonga am'le modirariny rehefa aveo sa hoana tena fandehany re tahina kely iny eloko ibaboany modirariny zay le adgasy zay zay andao raisy ty atsoana araky ty miarava tompoko efa teo am'le mifanokely za aloha resako amin'olona mahitsimisy ny anany fijeriko zavatra raha mbola misy constitution ka misy hoe haute cour de justice HCC eo de za iantsony olona mihitsy hoe tsia aza manao eny amin'io na aza mifidy an'io raha ohatra ka maromaro le constitution naovana fifidianana fa io justice de vitesse io anisany tsy mampanjary zavatra eto faharoa ny HCC dia lasa ohatrany hoe Andriamanitra kely ny mpitondra fa le mpitondra ihany mibaiko anazy zay tian'le mpitondra tao de asiny tenen'ny HCC na man'ny HCC avy de lazaina fa zata tenen'ny HCC dia tsy azo anaovany ninona fa tonga de tapitra teo zany feon'Andriamanitra ihany tompoko any tsy azo valiana fa ny olombelona azo lavina zany ingeny lalam-pandrenina misy eto amintsika neto ka zany andeha amin'izy le zaho tsy fantatro hoe inona tena ataon'ny député any ny député mako amiko tsy tatambola fa iza zany nakan'le 4 milliards maheny olona zany haute cour de compte de iza nefa samborona sy gadrana tamin'izy zao tsy fantatro fa ny exécutif amiko manao an'ireny de izy exécutif rehetra zay nanao exécutif atao zany tokony voaroy anatiny hatramina gouverneur fa maninona jerim-potsiny ireny manaraka faingo kely tsika isy toko ambatro vitsivitsy de miverina manao ny fandarana indray